Volana roa indray no voalaza fa lavy ny Covid-19 ny 12 Jolay 2024. Tao Analamanga ny iray tamin'izy ireo ary tao amin'ny faritra Atsimo andrefana ny anankiray. Tefekatra 3,700 araka izany ireo namoiny ainy noho ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny nidirana tamin'ny volana Marta 2024 teto amin'ny Nosy. Mbola misy ihany koa ireo tranga vaovao na efa miamiana hatrany aza. 17 no isan'izy ireo tamin'ny faha 12 Jolay teo ka ny 7 teto Analamanga, ny iray tany amin'ny faritra Atsinanana, ny 3 tao Matsiatrambony, ny 3 tao amin'ny faritra Vadivavy-Fidovinany, ny iray tany Tasy. Fiteliana 3,700 no nahazoana io antotanisa io. Ankoatra izay dia nahita fa miena aza ny tranga vaovao dia mbola misy ihany ireo marary mafy ary tsy dia miena firy satria mbola 1,50 izy ireo amin'izao fotoana izao no ahitana fahasarotana. Tokony ho tonga eto Madagasikara amin'ny volana Aogositra ho avy izao ny vaksiny Johnson novokarin'ny laboratoara Amerikana Johnson & Johnson raha ny vaovao nambaran'ny Praiminisitra Christian Tsayo Malalahady. Fatram-baksiny 9,540 no horaisiny Madagasikara araka ny voalaza ny Praiminisitra hatrany ary fanomezana avy amin'ny governemanta Amerikana amin'ny alalan'ny USAID io tonga io. Amin'ny volana Aogositra ihany koa no andrasana ny andiany faharoa amin'ny vaksiny Covishield azon'ny Madagasikara tao anatin'ny fandaharana COVAX. Ho laharam-pahamehana amin'izany ireo efa nahazo ny fatra voalohany tamin'ity vaksiny ity. Nahitana fiakarana 500 raha oharina tamin'ny taondasa ny vokatry ny fanadinana CEPE teto Antananarivo renivohitra. 7,770 izany ta izany raha toa ka 7,770 izany tamin'ny taom-pianarana 7,2020. Ta izay azo iverina fa tsaratsara kokoa hatrany raha oharina amin'ny ta tamin'ny taom-pianarana 8,2020 izay nahitana tampahafahana fanadinana 7,550 isanjato, 5,700 sy 3 alina tamin'ireo kandida, 5,700 sy 9 sy 4 alina sy 5 hetsy nandray anjara tamin'ny CEPE, 20,20 izay no tanterahina ny herinandro lasa teo dia avy eto Antananarivo renivohitra avokoa. Isaky ny farim-piadidina no nivoahan'ny valim-panadinana ary efa saika tafavoaka ny ankamaroan'izy ireo androany alatsinainy raha ny vaovao avy eo amin'ny nivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena.